fiainan'olo le tsy vita mora raha voasolola fakeo e labeny mpanakora hitondrako fanamariana anankiray kely satria araka ny teneniko teo hoe ny teny an'izay ngaro limersi atao amin'ny TVM raha ny tena tiana dia tsy hamaly izay zavatra ny teneniny satria mahamenatra loatra ny fomba ny tenenany azy za moa miteny hoe manala baraka ny vahoaka malagasy raha ireny ny ministra eto Madagasikara tiako tenenina fotsiny dia izao ngaro limersi miteny hoe ny Prime Ministre Omer Berziky tsy manaja ny filohan'ny tetezamita dia za miteny reny ataony ro limersi reny ny tena tsy fanajana ny filohan'ny tetezamita fanaovana tsinotsinona ny filohan'ny tetezamita izay avy ny teny adiny roa latsaka kely tao anatin'ny fandaharana tamin'ny Zoma dia tonga dia ny ministra ny ao amin'ny TVM miteny ohatry ny hoe tsy ampy ny nambaran'le filoha teo dia izy mameno banga avesa inona tamin'ny zavatra ny teneniny filohan'ny tetezamita izany ny tena fanaovana tsinotsinona ny filohan'ny tetezamita raha ireny fihetsika ireny ary faharoa mikasika ny votoatiny zavatra ny tenenina isan'ny enjehany mafy tao izany za sy ny fandaharana ary ny TV Plus ary nohariny Rolimersi tamin'ny hoe mpivarotra anana dia za miteny hoe le mpivarotra anana izay tsinotsoniavina Andriamatoa Rolimersi io dia mbola azo lazaina hoe manana fahendrena lavitra no Rolimersi raha ny teny avokany no hitsarana azy izay ny ataoko hoe mahamenatra ny vahoaka malagasy manana ministra tahaka an'ireny ny fiainan'olo le tsy vita mora raha voasolola fakeo e labeny